eto dia zay ny antony-diako ny tena marina dia makahery anareo mpiasa ny fahasalamana na dokotera na mpisabo mpanampy na infirmier, ny ambulancier, sage-femme, ireo personnel soignant rehetrarehetra zany a makahery anareo zay satria ianareo no ataontsika hoe rindrina voalohany indrindra amin'izany fiadiana amin'izany valanaretina zany. Ianareo no IATR avoaka malagasy voalohany indrindra amin'ny fiatrehana zany valanaretina zany. Ary ny asa ataonareo zao dia asa masina, asa ho an'ny tanindrazana, asa fiarovana ny vahoaka malagasy, ary asa fiarovana ny firenetsika, fa dia ianareo no akasitrahana tokoa amin'izay efa vitanareo ary akasitrahana ihany koa amin'izay mbola ho ataonareo satria fantatray fa mavesatra dia mavesatra ny andraikitra mipetraka eny Antsorokareo tsirairay avy. Ary zany ny ataondiako eto akahery anareo ifampijery tava aminareo ary aplaza ihany koa hitan'ny vahoaka malagasy fa ianareo mpiasa ny fahasalamana no tandroka ary mivozona ihany koa amin'izao fipariany zao tsimokaretina coronavirus zao. Ka dia makasitraka aminareo rehetrarehetra dia mivavaka ao anareo koa zahay ary mifanohana antsika ary iny moa no averimberina amin'ny fianakaviana rehetra hoe oka sy voaka eny an-dalana tsika vahoaka malagasy ahafahana miaro voalohany ny tenanareo ary indrindra ahafahantsika miaro anareo mpiasa ny fahasalamana ahafahantsika miaro ny mpitandro ny filaminana satria ny fipetrahanareo vahoaka malagasy any an-trano no voalohany indrindra ahafahana miaro anareo rehetrarehetra izay mpiatsehatra mpiasa ny fahasalamana. Zay fa tsy mitondra antanak'olo fa dia misy promo kely zay no mba tiako hifampizarana aminareo satria mamy no hifampizarantsika atolotra anareo mpiasa ny fahasalamana zay manatrika tondra fakasitraka toko lahy misaotra toko vavy.